aminareo mandrakariva ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Nisy ankonana ray riavana. Tena nanompo an'Andriamanitra ireto ankonana ireto. Ankonana sahirana ara-pivelomana izy. Rehefa tena niankina tamin'Andriamanitra izy, dia nangataka mandrakariva mba omen'Andriamanitra fahendrena, mba omen'Andriamanitra vola mankarena mba hivelomana izy ireo, satria azo lazaina fa tena farahidina teo amin'ny fiarahamonina, teo amin'ny fiainana. Mandro fotsy, trongo voahomana ho ny fitenenana. Zany ny ainan'ireto ankonana reto. Mety efa hainonareo ihany zany tantara zany. Dia nisy soratra teo amin'ny varavaran'izy ireo tao an-tranony hoe Jehovah ny mpitandrina. Dia mandalo ny olona dia mahita an'ilay soratra hoe tena mba mpivavaka mihitsy ilay olona ato. Tena mpivavaka mihitsy ireo. Jehovah ny mpitandrina. Rehefa nandeha ny fotoana dia nomen'Andriamanitra vola mankarena izy. Ny nisondrotra tsikelikely ny fiainana, ny fari-piainan'izy ireo. Tateo aoriana tena lasa mpanefoefo zareo dia ny zavatra nahagaga dia niova ilay soratra lasa hoe ahoana? Misy alika masika. Enjany zany nasory ilay hoe Jehovah ny mpitandrina fa misy alika masika. Zany ny soratra teo. Dia riavana ny tantara voalohany toko 220, ny 920 hatramin'ny 930 no akatsika ny hafatra avy amin'Andriamanitra, milaza n'izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Ny zavatra nisy riavana teo amin'ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Ely, dia babon'ny Filistina ny zanak'Israely resy. Dia nalain'ny Filistina ho babo tany aminy koa ny fiara-ny faneken'i Jehovah. Fantatsika tsara nefa fa ny hevitra ny fiara-ny faneken'i Jehovah teo amin'ny Israely dia tena zavatra lehibe tokoa, satria manambara ny fanatrehan'Andriamanitra eo Andriamanitra. Zany ny hevitra ilay fiara-ny faneken'i Jehovah miaraka amin'ny zanak'Israely. Rehefa lasan'ny Filistina ary ny fiara-ny faneken'i Jehovah dia tena maizina ny tany aman-danitra. Tapidalaka le ny zanak'Israely resy tanteraka. Rehefa tateo aoriana dia niara-ny loza nahatsiravina ny Filistina rehefa babo tany aminy fiaran'Andriamanitra. Dia hoy zareo hoe alao averina le izy. Dia naverina le izy ny fitoeran'ny fiara-ny faneken'i Jehovah dia ao amin'ny tempoly ary ao amin'ny efitra masina indrindra ao no misy azy. Fa rehefa naverina le izy dia tsy natao tao an-tempoly fa natao tao an-tanàna fotsiny, tao an-tranon'ny Abinadaba no nasiana ilay fiara-ny faneken'i Jehovah. Mbola azo lazaina fa tsy feno ny fanatrehan'Andriamanitra zany riavana. Fa rehefa tateo aoriana dia tonga sainy Davida mpanjaka hoe ampidirina ao amin'ny tempoly, natao ny fombafomba rehetra, naglaina mpisorona dia natsona ny mpitendry zava-maneno, ary zany indrindra ilay perikopantsika eto, ilay fiderana an'Andriamanitra, vokatry ny fahatsapana izy ireo fa manatrika azy Andriamanitra. Dia nideran'Andriamanitra izy, nomena ny toromarika rehetra, i Jehela mitendry lokanga miaraka amin'ny Asafa, Jazela mitsoka trompety sy ny sisa sy ny sisa. Dia azontsika tsaina ny fiderana amin'izany. Dia io zany ny tononkira ao anatin'ilay izy. Ny hafatra izay omen'ny tompo antsika amin'ity an'ity riavana, isika moa mbola ao anatin'ny fandiniana sady famaranana raha teo ny lohahevitra hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompo. Manatrika antsika Andriamanitra, manatrika antsika Andriamanitra ka manomeza voninahitra azy. Hitantsika izany eo amin'ny 920, ny 720 ary ny 930. Manatrika antsika Andriamanitra ka manomeza voninahitra azy. Ny fanatrehan'Andriamanitra riavana dia zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Ary raha tsy manatrika antsika Andriamanitra dia hozy ny tanora hoe mbola misy dikany ve ny fiainana? Fa ilainy zany fanatrehan'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainantsika. Indraindray ohatrany tsy mahataitra ny olona akory na eo Andriamanitra na tsy eo, ary na eo azy izy tsy manome voninahitra azy kory. Fa hozy ny apôstôly Paoly any amin'ny Romanina toko 1:9-30 tapany farany indrindra. Izy any
nomem-boninahitra mandrakizay. Amen. Mandrakizay amin'ny zavatra rehetra ataontsika ry havana, na inona na misotro isika, na mihinana isika, na mandeha isika, na miasa isika, na mianatra, na mipetraka ao an-trano, na mahandro sakafo, ninona zay rehetra ataontsika dia omeo voninahitra Andriamanitra. Ho avy nandalo ny asaramanitra isika izao. Mahafinaritra ery mahita amin'ny malagasy faly. Mba mifaly ihany ny malagasy na mafy aza amin'ny fiainana. Mba miezaka mba mahandro sakafo kely, mba matsirotsiro ao an-trano dia mifaly ny ankonana. Fa misy koa nefa ny 25 maraina, mbola amin'ny 10 maraina any izy dia efa mamo. Zany ny zavatra hita tamin'ireny fetin'ny asaramanitra ireny. Dia makafika izy ny 26 maraina dia mbola manao indray 26 tontolo andro. Manome voninahitra an'Andriamanitra ve zany ry havana? Mbola mamarana ny iray volany sampana vokovoko manga raha teo sika. Omeo voninahitra Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao, fa manatrika anao izy. Ny firenena manomeza an'i Jehovah, eny manomeza voninahitra siry ho an'i Jehovah hoy ny Andinin-Tsoratra. Ny firenena rehetra zany antsoina anome voninahitra an'Andriamanitra. Ary zany mampiavaka antsika protestanta réformé, isika 𝗧𝗢𝗡𝗚. Ny tsika dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Tsy misy omena voninahitra afa-tsy Andriamanitra. Indray zany rehefa le atrehanina olona manan-kajy ireny ny lanonana anankiray dia hoe enkaja em-boninahitra mihitsy izao lanonana izao. Tonga eto nareo manome voninahitra izao lanonana izao. Raha ohatra zany ka jerena amin'ity maso amin'ity 𝗠𝗺𝗶𝗁 ity zany teny zany dia tsy tena mety. Fa ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Izay rehetra ataonao ry havana dia hanomeza voninahitra an'Andriamanitra. Fa manatrika anao izy. Ny hafatra faharoa ry havana, Andriamanitra manatrika antsika ka manandrata fiderana ho azy. Manandrata fiderana ho azy. Andininy 1:30 hatramin'ny andininy 3:30. Dia raha izy rehefa tonga tao amin'ny tempoly ny fiara mifaneken'i Jehovah dia niverina tamin'ny fiainana normalna ny fiainan'ny zanak'Israely. Tsaroana izy ireo fa eo amin'ny Andriamanitra. Zany lay hevitra ilay teny hoe Immanuel, amintsika Andriamanitra ao anatintsika izy. Dia raha izy ny fitanisana ny matohateny ry havana eo amin'ny 4:30 io, le hoe midy rahan'i Jehovah fa tsara izy. Araka ny teny fototra ny fitanisana n'io teny hoe midy raha io dia hoe totoafo. Ny hevitra le hoe totoafo dia raha izy engaingao mihitsy ny fiderana, aza atao malemy. Ianao zany raha mideran'Andriamanitra mila tsemboka mihitsy ianao, mideran'Andriamanitra tsy 𝗥𝗔𝗏 amin'ny fotoana rehetra. Zany le hoe totoafo. Ka dia raha Andriamanitra ry havana fa manatrika antsika izy. Indraindray mantsy ny fideranan'Andriamanitra ny na ty am-piangonana aza ohatra ny malefadefaka ary io mihitsy ny avoazan'ny sektatsika indraindray lasan'ny olona satria any tonga dia zany mandeha any. Tsy voatery hoe hanao an'izany nefa sika fa le toe-potsika mideran'Andriamanitra mihitsy. Sika raha mira an'le hoe avia miondre ohatra mananinanina zany ekena hoe ririnina ny andro fa avia miondrery vasa tany eo. Fa lehibe Jehovah tahaka ny ahoana ny toe-ponao mira zany, mitovy an'le mira hoe Jesosy akaizana ihany ve? Fa dia raha tsara Andriamanitra ry havana, dia raha izy aindraindrao dia ho tsaroanao eo amin'ny fiainanao. Fa ao anatinao lay Andriamanitra be voninahitra, lay mendrika ho diraina. Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra izy ry havana. Izany indrindra ny tokony hiderahantsika azy andritra ny androm-piainantsika rehetra. Dia antsoina zany ny fiangonana, antsoina ny zava-boary rehetra. Araka io andininy 1:30 hatramin'ny 7:30, aoka hirondrona ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, aoka ho faly ny sa sy izay rehetra ao aminy. Zany aza zava-boary hafa tsy manam-panahy, antsoina hideran'Andriamanitra. Ka ianao izay nomena ny fanahy masina, nahoana ianao ny tsy afaka hideran'Andriamanitra dia antsoina ianao arak'izany ry havana.
andao hidiran'Andriamanitra isika. Sa ahoana? Sa ahoanako? Zay mantso hoa. Farandriavana. Ny hafatra fahatelo farany 𝗡𝗺𝗏𝗏 hatramin'ny 𝗡𝗺𝗏. Ao amintsika Andriamanitra, manatrika atsika izy, ka matokia ny famonjeny, matokia ny famonjeny. Miantso vonjy ry havana ny zanak'Israely ato amin'ny alalan'ity 𝗠𝗺𝗏𝗏𝗔𝗡𝗙 ity hoe ary manaova hoe vonjeo izay ry Andriamanitra no famonjena anay, ary angony izay ka vonjeo tsy ho azo ny jentilisa, mba hisaorana eny anaranao masina ka ho reharehanay ny fiderahanao. Dia namonjy ve Andriamanitra sa tsy namonjy? Namonjy izy. Oprofo zany ry havana. Namonjy Andriamanitra. Itokio zany famonjeny zany. Mafy tena 𝗥𝗔𝗞𝗢𝗔 ny zanak'Israely tamin'ny nataon'ny Filistina ry havana. Mafy ny aretandreo ary antaonany maro. Rehefa tonga ny fararano dia ny zanak'Israely mijinja vary, tsy hoe ho anazy. Fa tonga ny Filistina dia angony aty ny vary, zany ny ara-tsy toetrandreo. Mamono, tahaka mamono akoho mamon'olona tamin'izany, andreto Filistina reto, mafy, miainany mosary. Zanak'Israely, mafy zany ry havana. Rehefa niantso vonjy tamin'Andriamanitra izy, dia namonjy Andriamanitra. Ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare. Aiza ianao no mila vonjy, mba famonjeny izy ny tena hitokianao eo amin'ny fiainanao. Ndraindray ry havana isika mody mba mandeha mivavaka ihany rehefa alahady, manao ny asa fanompoana samy hafa ihany, mireharery fa kristiana. Kanefa no mampalahelo tsy vitsy amin'ny kristiana no mandeha any amin'ny zava-maty sy tsy miteny, any izy mila vonjy ka atao fara-tsafidy Andriamanitra ny amin'ny olana, ny amin'ny fahoriana rehetra mitranga eo amin'ny fiainana. Rehefa tapitalaka le zay vao hoe Andriamanitra, ry havana malala ao amin'ny tompo. Andriamanitra le tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany izy, afaka mamonjy ianao amin'ny fotoana rehetra. Antsoy aho dia ho valiko ianao, ary amsehoko zava-mahagaga zay saro-patariny ianao. Mahatoky amin'ny teniny Andriamanitra ry havana. Fa isika indraindray no miovaova ka mandeha makatso sy makaroa, tsy mahatoky ilay famonjen'Andriamanitra. Nefa Jesosy Kristy aza efa maty ho anao teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy Kristy ry havana lay aumônier tsara indrindra, ladiny aumônerie nationale moa amin'ity anio ity, aumônerie 𝗧𝗢𝗏𝗔𝗏. Ny asan'ny aumônerie dia mampahery ny olona, mitondra fanantenana ho an'ny olona izay efa ketraka, tahaka ny any am-ponja, ny any amin'ny hôpitaly sy ny sisa sy ny sisa. Fa ianao mety tsy any am-ponja, mety tsy any amin'ny hôpitaly, fa mety marary ihany koa ianao, mety migatra ihany koa ianao. Dia Jesosy Kristy ilay aumônier tsara indrindra ento eo aminy, ary itokio ny famonjeny izay omeny ianao, aza misalasala ny amin'ny famonjeny. Zany ry havana, ny olona atrehin'Andriamanitra, ny olona manana an'Andriamanitra ao anatiny, mahireza miatrika ny fiainana. Fa rehefa ao amintsika Jesosy Kristy ilay fiara mifanekena izay mety efa narintsika tany ivelany, ampidiro ao anatintsika indray izy, mba azahoantsika ilay fiainana, fifaliana tena izy, fiadanana ao amin'ny Kristy, ambara taminao ary tamin'ity anio ity. Fa ao aminao tokoa Andriamanitra, ka omeo voninahitra izy, omeo azy rery ny voninahitra izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, aza omena olo-kafa, aza omena zavatra hafa, dia irao ihany koa izy indraindrao izy. Ataovy izay mahamety anao amin'ny fiderana azy araka ny sitrapony. Fa efa namonjy ianao ihany koa izy, ka itokio ny famonjena izay omen'Andriamanitra anao. Izay manatsofina ety miaina, aoka izy amin'izay lazay mifanahy amin'ny fiangonana. Amen.